Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana bambalana eo amintsika amin'izao fotoanana izao a. Falibena tena ko miana aminao eto androany ao anatin'izao fandarantsika zao dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahana amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio mitokana anatin'ny groupe izay maharesy dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra ary mirary ianao aharitra iainao hatramin'ny farany. Ary miarabantsika rehetrarehetra ihany koa raha misy androany izy vao tonga miaraka aminay eto dia tena aminao hoe tonga soa ianao ary dia za koa resy lahatra fa tsy kisendrasendra mihitsy akory zao ahatongavanao miaraka aminay eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao mareta hatramin'ny farany. Ataonay sasany raha antsika eto iano hira itsika, iano vavaka isika, iano toritentsika matoky fa tsy takanidiranao eto ny voanao eto amin'ity androany ity fa ahery tokoa ianao, ho voky tokoa ianao hitraky ianao. Halleluja. Ka dia mareta hatramin'ny farany in Jesosy tsika rehetrarehetra. Androany miditra voalohany teto androany ka izay miditra voalohany moa anareo izay mbola tsy mahalala izay mba tafiditra voalohany eto dia mahazo tsodrano mahafinaritra be izy ka androany dia raha nabavintsika kadaka malala sesenina no tafiditra voalohany teto dia omena tsodrano izy miaraka aminareo rehetrarehetra ny Koweït, Arabia Saoudite, ny Chine ary Madagasikara. Mahazo an'ity tsodrano teo amin'ny bokin'i Jeremia 3:13 dia ny fahaenina mivariko izao minaran'i Jesosy. Dia indro ho tanterahako tokoa ny fanasitranana azy. Eny hositraniko izy ary asehoko aminy ny haren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Halleluja. Amen. Anasitranareo any Andriamanitra, natateraka ny fanasitranana anareo any Andriamanitra ro asehony aminareo ny haren'ny fiadanana sy ny fahamarinana fa misy harena be vava ao ambadika Andriamanitra ao. Halleluja. Ny tompontsika rehetra raha izy zany raha fa anao zany tsodrano zany. Raha mbavikataka moa avy eto France manarakaraka azy Angelina Diamant a Chine, Erika Rak France, Nety Alexandra Niena Italie, Kadaka Tsira Boaramiel la France, Androandry France, Itody Ramonso France, Felana Rakoto France, Erika Rak France, Tahin Jesosy, Rantanila Marie Charline Madagasikara, Tina Rakoto Arzaka France, Artisanay France, Lantonirina Liban, Lovlitina France, Kodaleoni Arabie Saoudite na Koweït izay afamadiakony Elizatsiala Koweït, Shirina Rosemina France, Bartel Madagasikara, Falrairtou France, Tina Serikoko Chine. Alléluia.
tiana série kokoa ny teneniko farany teo. Samina camarade ny Jesosy France, Bartel mefa teneniko teo, Marie-Jo États-Unis, Anglina Andrinasolo France, Asany Apôstôly Madagasikara, de tonga soa i Soameva France, Angonelina Rodriguez Arabie Saoudite, Artisan de Madagascar France, Boutchilda Koweït, Kotanera Belgique, Azano Sylvie Koweït, Lantonirina Liban, efa teneniko teo. Taindy Sosy tsisy sorina kataka. Taindy Sosy Geneviève Andriamananjara France, Marie Hortensine Koweït, Angelina Diamant France. Taindy Sosy na rehetrarehetra faly be mahita nareo maharetatra amin'ny farany daholo. Milo zavatra aloha dia andaontsika aloha metraka amin'ny fotoana am-pilatan'Andriamanitra hivavaka isika ny dikan'izay metraka amin'ny fotoana am-pilatan'Andriamanitra isika dia andao mpandrosoantsika ny anabavintsika Ando Nirina Suzel, izy no hanao vavaka fanombohana ametraka ny fotoana eo am-pilatan'Andriamanitra. Tain'ny Tompary ranavavy Suzel hanao avy hatrany ny fitenenana. Tahin'i Jesosy Pasitera dia tahin'ny tompontsika rehetra mbola ary vavaka isika. Mbola misaotra anao izay Andriamanitra reny tsara indrindra. Mankasitraka anao izay Jesosy satria mbola tantanao finibininao indray izay tsirairay avy ka mbola tonga somatsara eto amin'izao vavaka fiambenana izao Jesosy. Misaotra anao izay satria mbola namboarinao ny fotoananay tsirairay avy Tompo. Mbola ahafahanay manatrika izao vavaka izao. Indray amin'ny alina ity. Nosy malalo, amindra foana tsy fahatanteranay rehetra nandritry ny tontolo andro iny Jesosy. Izay fahalemenay rehetra izay tsy fahatanteranay rehetra dia ifonanay eto anatrianao izany angatanay ny ranao tena hoe anadio anay amin'izao ora sy fotoana izao. Dia androany izay Jesosy malala dia mametraka izao vavaka izao eo am-pelatananao indray Jesosy mangataka ny fanahinao masina mba hanatrika izao fotoana izao indray amin'izao alina izao Jesosy malalo. Aoka ny anao no ametraka ny teny rehetra eo ambavan'ny mpanomponao tsirairay avy izay andray anjara amin'ity fotoana ity. Pasitera izay sy ny amelabelatra ny toriteny dia ianao any Jesosy no ampiteny azy, ianao no ametraka ny teny rehetra eo ambavany, ianao Jesosy malala no anazava ny sainy ary aoka ny mba izay rehetra avy aminao no ho voateny sy ho tanteraka eto androany. Dia ankasitraka anao sahady izay satria mino izay Jesosy fa anatrika izao fotoana izao sahady ianao. Dia izay rehetra mbola mangetaeta nefa mbola tsy tonga eto androany Jesosy dia mangataka anao Jesosy mba tena hoe amboatra ny fotoanan'izy ireo, tena hoe andravany sakatsakana rehetra mba ahafahan'izy ireo tonga eto mivavaka sy miankoka eto anatrianao ary manome voninahitra anao. Dia mametraka izany vavaka izany eo am-pelatananao Jesosy voninahitra ianaranao irery any, midera ny laza dia ho anao irery any mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranavavy Suzel isika tao anatin'izay vavaka fanomboana izay noentiny teto izay. Andriamanitra manaka ilay mpahasoavana maro fitianao dia mitongorosa dia mitombo fahasoavana hatrany amin'ny asan'Andriamanitra. Alleluia. Manaranaraka an'izay hiditra amin'ny toriteny avy hatranytsika fa miro azy aloha dia nohizitsika. Alleluia. Araka ny tenena tamintsika hoe efa fantatsika fa tsy ho ela amin'ny alahady ho avy izao tsika hiditra amin'ny fankalazana ny Pentecoste. Efa kaiky izany efa kaiky kely izany dia andaontsika mbola nao hira momba ny Pentecoste foana amin'io alahady io izay mangetaeta io manatsaritsika amin'ny fosiny saina sy ny fanahy sabata dia ho azy mangetaeta tena andray fanamasina tsika amin'ny andray batisan'ny fanahy masina isika amin'ny alahady. Izay no fanamby, izay ny tamintsika. Alleluia. Dia andao ataontsika tirity hoe angatao fa omeny anao. Miro azy nefa aloha miaraba ny Ando Andria, Marie Hortensine, Nambiny Somakrina, reo mbola tsy nalabaiko teo Itody Raoul Soa, Tonga Soa daholo, Berthe Sava, Aja Skapatitry, Miaja Jesosy Mpandresy,
zay ny amany mbola tsy voarabako teo a dia tonga soa daholo lazana monika tahiny jesosy ndao ary no finaritsika rehetrarehetra
halleloia, tena angataka tokoatsika amin'io, halleloia, tena angataka tokoatsika amin'io. Ole ira hoe ay ve fanahy mety ho anao dia mety ho ahy, dia hitanao tokoa izany mety androany no teny hoe fanamasina izany ve dia mba hamangy anahy amin'ny fanamasina izany ve dia mba hitoetra ato anatiko, fa ho hitanao fa raha mangetahety ianao dia angatao fa hamangy anao tokoa ny fanahy masina amin'ny fotoana io. Hitra amin'ny ten'Andriamanitra tsika, tsy misy filazana ankoatr'izay intsony e. Miomantsika amin'ny Pentecoste, zava-dehibe ary anisan'ny fety lehibe indrindra mandraintsika kristianina tokony ankalazaintsika ny Pentecoste. Halleloia, fa tena fety andraisantsika ny fanahy masina. Raha misy mbola tsy voaravaka aloha alohan'ny hidirantsika amin'ny ten'Andriamanitra, iama tahiny Jesosy, Lovely, iama Lovely rehefa narabaiko teo, Bartel nambinitsomakrina narabaiko daholo, mampahery le hira. Eny ary tsika moa amin'ny Pentecoste anaty Zoom, lahady zany amin'ny 10 manomboka ny Zoom. Ho anareo izay maniry, raha mahisy ho maniry mba te hiaraka hanao Pentecoste aminay tsisy isao ny nandro andry. Raha misy aminareo maniry araka hanao Pentecoste aminay dia amin'ny mila mampiditra Zoom aloha nareo ray izay dia amin'ny lahady amin'ny 10 ora dia ho lancena ny Zoom. Dia eo tsika manapatonga any amin'ny 2 any tapitra ny fankalazantsika amin'ny Pentecoste, amin'ny 10 ka hatramin'ny amin'ny adiny 4 eo tsika miaraka eo. Dia avy eo moa dia miara mifalifaly miaraka amin'ny fanahy masina eo tsika, fifaliana be mihitsy ny lahady après-midi. Mety hanao fiderana be tsika, hiary sakafo tsika, halleloia, izy daholo zany. Dia zay tahiny tompo daholo tsika, dao tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary ten'Andriamanitra izay hoentin'ny ranabavintsika Bartel, ranabavy Bartel no hitondra ten'Andriamanitra amintsika eto androany. Andao ato dia ampandrosotsika avy hatrany izy. Ranabavy Bartel hanao ny fitenenana. Asolo tompoko andro kely azafady fa misy tsy fetezana kely. Halleloia. Ratsy indrindra somary mitsitapitapy kely ny connexion, lasa ary tsika. Tahiny Jesosy Pasitera, dia raisiko fifaliana ho ahy rehefa malala nahafahako mitondra ny tenin'Andriamanitra eto indray mba ho fianarana sy ho fampahiresana ho antsika. Izany moa dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Marka 2:2, 13 ka hatramin'ny 17. Ny soramandry moa dia vakoka izao hoe ny nahasitranan'i Jesosy andra-lehilahy narary ny paralysisa tao Kapernaoma. Marka 2:2, 13 ka hatramin'ny 17. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary lasa nandeha teny amoron-dranomasina indray Jesosy, ary ny vahoaka rehetra nanatona azy, ka dia nampianatra azy izy. Ary noho nandalo izy dia nahita ny Levi, zanaky Alfeo, nipetraka teo ampamorian-ketra. Ka hoy izy taminy, manaraha ahy. Dia nitsangana izy ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-tranony izy, dia maro ny mpamory-hetra sy ny mpanota no niara-nipetraka nihinana tamin'i Jesosy mba amin'ny mpianany. Fa nisy maro tao dia nanaraka azy izy. Ary ny mpanora-dalàna izay isan'ny fariseo, raha nahita fa niara-nipetraka nihinana tamin'ny mpanota sy ny mpamory-hetra izy, dia niteny tamin'ny mpianatra hoe niara-nihinana sy misotro amin'ny mpamory-hetra sy ny mpanota izy. Ary raha nare izany Jesosy dia nanao taminy hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota. Amen. Riavana.
Raha mandinika isika eto, raha jerentsika ry havana, dia hita sy tsapa tamin'ny fihetsika ireo mpanoradalàna fa tena sorena sy tsy faly amin'i Jesosy Kristy izy ireo. Izany dia noho ny herin'ny tenin'i Jesosy Kristy. Satria raha jerentsika ry hava-malala, ao amin'ny andininy 15 izay ao aloha ao, dia araky ny sora-mahandro io hoe nahasitranan'i Jesosy n'ilay marary ny paralysisa. Teny kely monja ry havana nataon'i Jesosy, teny hoe voavelany heliko ao. Zany fahenonan'izany teny hoe voavelany heliko ao zany ry havana dia tsy nahafaly ireo mpanoradalàna sy ny fariseo. Dia ny monina tao an-tsainy tao izy ireo hoe fa iza io? Fa iza izy no milaza fa voavela heloka? Ry havana, tao an'eritreriny izy ireo no menomenona an'izany nefa dia fantatry Jesosy zany tao anatin'ny eritreritra izy ireo. Avy hatrany Jesosy dia niteny hoe iza no moramora kokoa, ny miteny hoe voavelany heloka ao sa ny hoe mitsangana batao ny fandrianao ka mandehana? Teo moa izy ireo rehefa nahita an'ilay ralehilahy sitrana ka nibata ny fandriany dia ny olona rehetrarehetra teo moa zany mpanarady azy dia gaga hoe mbola tsy nahita zavatra toy izao ao. Fa ny fariseo kosa ry havana tsy nionona tamin'izany fa dia mbola nitady zavatra hamelezana an'i Jesosy. Dia vao mahironitra sy tsy faly ireo fariseo ireo. Eto ry havana amin'ity toko 17 ity ajerentsika dia mbola nanaraka an'i Jesosy foana ireo vahoaka ireo marobe ireo. Ary tsy nijanona Jesosy tsy kivy na dia nisy an'ireo sakatsakana nataon'ny fariseo aza, fa nampianatra foana Jesosy ry havana. Nampianatra izy ireo, nampianatra azy ireo izy. Nampianatra ny vahoaka izay nanaraka azy teo foana Jesosy. Ary voalaza ao amin'ny 14 ao ry havana dia mbola maneho ny fahefany Jesosy raha ny antso an'i Levi, mpamory hetra, hoe manarahy. Izany ry havana dia ohatrany hoe baiko, ohatrany hoe misy zavatra fantatry Jesosy koa zao tao an-tsain'ny Levi. Mety hoe mba naheno mombamomba an'i Jesosy Levi, fa tsy afaka niala teo amin'ny asany. Mety hoe mba maniry mba te hiaraka amin'ny Jesosy, te hiaraka amin'ny vahoaka izany, mba te hafantatra n'izany Jesosy izany, fa tsy niala teo amin'ny asany, fa noho nandalo Jesosy ry havana. Dia niteny Jesosy hoe manarahy, tsisy fifanarahana akory hoe rehefa zao dia tao manarahy ianao Levi. Tsisy an'izany fa tonga dia hoe manarahy ianao. Dia nitsangana Levi ry havana. Navelany ny asany rehetra. Teo ry havana dia vao maika sositra ireto mpanoradalàna ireto satria nahoana? Raha vao nitsangana Levi mpamory hetra nanaraka an'i Jesosy, niaraka tamin'ireo vahoaka marobe izay mbola manaraka an'i Jesosy ry havana, dia nasain'i Levi ny sakafo tao an-tranony izy ireo. Dia niara ny sakafo tamin'i Jesosy tao an-tranon'i Levi izy ireo. Ny mpanoradalàna sy ny mpamory hetra moa zany sy ny fariseo dia teo izy ry havana dia manaraka eny foana, manaraka izay alehan'i Jesosy izy ireo fa mitsikera, mitsikilo, mitady izay zavatra hamingafinganana sy hanakiviana ny olona rehetra miaraka amin'ny Jesosy. Ka rehefa nahita fa niara-ny sakafo tamin'ireo mpamory hetra sy ny mpanota ireo hoe Jesosy, nahita an'izany izy ireo dia nilaza ry havana ireo mpamory hetra tena efa ny lohabava mihitsy tsy tantony intsony. Ny lohabava izy ireo ry havana. Ny lohabava izy ary niteny tamin'ny mpianatra Jesosy izay nanaraka an'i Jesosy. Ny lohabava dia namoaka feo izany hoe jereo, miara-mihinana amin'ny mpanota sy ny mpamory hetra izy. Ary dia henin' Jesosy izany ry havana.
efa nisofon'i Jesosy mihitsy ny fanahiny ny teny navoakan'izy ireo, ary dia ny teny moramora tamin'izy ireo rehefa na Jesosy hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Izany hoe izay tsy ny salama zany no mitady mpanao fanafody fa izay marary. Eto rehefa ny fahasalamana tiany Jesosy teneniny eto dia tsy dia hoe reny hoe marary ny vatana mandeha manankina azy reny, tsy ny vatana marary akory no vonjeny Jesosy, tsy ny vatana marary no antondiany Jesosy avy tonga teto, fa hamonjy ny fanahy. Ny fanahy marary rehefa na tiany Jesosy teneniny eto hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Inona moa zany fanahy marary havana? Ny fanahy marary havana dia ny fanahy toa manana toetra tsy araka an'Andriamanitra. Ary Jesosy tonga tetỳ ambony tany havana dia tsy tonga izy ho an'ny olon-kendry, tsy tonga izy ho an'ny olona salama, ho an'ny olona tsy manam-padisoana, fa tonga ho an'ny mpanoty izy. Kanefa dia nitsikerain'ireo fariseo ireo sy ny mpanorandalàna ireo izy, fa izy rehefa tsy kivy fa nitohy hatrany namonjy ny fanahin'ny olombelona, nampianatra, tsy nijano izy, tsy nanao, fa raha olombelona angamba zany rehefa dia miteny fotsiny hoe tsy mety aminay izao, tsy mety amiko no atao an'izao, fa za ve mba manao an'izao dia atao an'izao tsikerainy eto, tsikerainy eroa, asa soa atao nefa tsy hita. Fa izy ireo rehavana, Jesosy rehavana dia tena hoe nampianatra foana izy. Tsy niraharaha izay tenin'ny fariseo sy mpanorandalàna izy, fa ny fantany dia hoe hamonjy fanahy ny antondiany. Ka mipetraka ny fanontaniana rehavana mampandinika hoe sao sika mbola misy manana fanahy fariseo sy fanahy mpanorandalàna any anatintsika, izay tia mitsikera, tia mitsikera, tia mankahala olona. Fa ny fariseo rehavana teo dia natosokany ny fankahalana dia mitsikera, natosoko ny fialonana dia mitsikera. Mialina an' Jesosy izy ireo satria vahoaka be dia be nanaraka an' Jesosy. Koa manentana antsika rehavana, raha mbola misy manana fanahy fariseo ao anatintsika ao dia aoka mba hialana izany. Dia tahian' Jesosy, ny voninahitra dia ho an' Jesosy irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Ankasitraka era-poeran-tsaina raha nambavy Bartela anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nentinao izay. Dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana ny amaly fitianao dia mitombositra, dia mitombo fahasoavana maherezatra ny hatrany amin'ny asan'Andriamanitra. Alleluia. Marika, bokin'ny Marika toko 2:13. Andraso zahay raha aminareo fa mbola nisy aminareo ireo tsy narapaiko anisan'izany raha tsiory hitako teo tonga soa raha tsiory Bertsaba, Mampionina, Suzelle, Kodaleoni, ireo mbola tsy narapaiko teo tonga soa nareo dia maritatra amin'ny farany. Alleluia. Marika toko 2:13. Ny soramandry moa dia tsy le nasa Jesosy lehilahy paranisisa fa efa sorata mampiona tanaty commentaire teo ny soramandry dia hoe nilentsona ny Levy na Matio sy fanasana nataony tao an-tranony ary autorité nataon'i Jesosy tamin'ny fifadikana. Alleluia. Eto zany tsika dia iresaka ny fomba niantsoan'i Jesosy any Levy. Levy moa dia tsy iza fa Matio.
Matio moa ny asany a talohan'ny nampianatra Jesosy azy dia mpamorietra, ary mpamorietra zany a dia anisan'ny olona malaza ratsy zany. Matetika malaza ratsy ny mpamorietra satria matetika tsy mahatoky fa maka zay tsy tokony alainy, maka mihoatra, mety manao fausse déclaration zany a, mety manao ihany koa, mety alainy ny volan'olona dia ny ampahany ihany ny alefany any amin'ny fanjakana. Malaza ratsy zany a, malaza ratsy fitondran-tena ny mpamorietra, malaza mpanao tsinotsinona ny hafa, mpanao tsindry azo lena, ary i Matio dia anisan'ireny mpamorietra reny, dia mitovy amin'ny Zakaiosy, dia mitovy amin'ilay lehilahy anankiray tonga nivavaka teo amin'ny tempolo tadidinareo amin'ny any amin'ny Liokany ireo mankitsika ry Marika io, misy an'ilay rehefa nandeha nivavaka teo amin'ny tempolo dia nisy mpanoradalàna, nisy fariseusy mpamorietra ny ray mivavaka teo amin'ny tempolo any amin'ny Lioka toko 7 manomboka amin'ny andininy 7 misy an'izany tantara zany. Dia rehefa nivavaka ilay olona dia misaotra aloha mankasitraka amin'ny Zokibartely aloha fa iny ny toriteny voalohany indrindra nentiny. Halleloia. Raha tetintsika dia mitehaka kely aloha tsika ho an'i Jesosy iny ny toriteny voalohany nentin-dranabavantsika Bartela, dia mba ahoana mba fahitanareo azy mba hampaherezo izy menoty izy halleloia. Fa mahafinaritra be ranabavy Bartela ny fanombohana, azo antoka ny toriteny reny ny fanombohana tena tsara ry mampahery dia tongositra mahereza foana amin'ray volana andray tsika mihoana andray ny groupinareo vao mandray anjara, dia mbola manantena ino anao ndray tahiny Jesosy ranabavy Bartela, sika diniko ny nanao fanamariana momba an'izay. Dia hoy le fariseo efa nivavaka, io avaka itsika ny Luka 9:7 fanoharana ny amin'ny fariseo sy ny mpamorietra. Ary Jesosy nanao ty fanoharana ty tamin'ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingavingany hafa. Zay zany aloha ny tsara Maria. Raha ohatra misy olona manoro lalana antsika, ohatra hoe misy olona manao hita hoe mitady varina any amin'ny tsizy, dia tenenina hoe tsy mety zao zavatra ataonao zao raha navavy na tsy mety zao zavatra ataonao zao raha lahy, dia tsy mikritike ary tsy mitsara akory ny olona iny fa manoro ny lalana tokony ho izy. Fa eto ny zavatra tsy mety amin'ny Jesosy le hoe natoky tena ho marina ka namingavingany hafa. Raha misy olona mieritreritra hoe izy ny tena marina dia vingavingainy le hafa, ka tsy famingavingana ny tsy voatery famingavingana na fitsarana na sisa ohatr' zany ny zavatra ny fanitsiana sy ny fananarana tsarotsika fangaro fotsiny zay. Fa teto Jesosy dia sarotra satria le ray namingavinga sady nyseho marina no namingavingany hafa, zao ny nataony. Andiny fa folo nisy roalany akatra teo akanjany tempolo hivavaka, ny anankiray fariseo, ny anankiray mpamorietra. Tanao le mpamorietra zany rehefa teteny ohatra olona ratsy dia ny mpamorietra ao foana. Ndray fariseo ny ray mpamorietra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe Andriamanitro misaotra anao fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao akeliny tsy marina tsangana natahaka ny mpamotoy dia nataony ohatra mihitsy na tsy otra ny io azy izy tsy otra nisy ihany fa tsy otra ny mpamorietra io, fa zahavo indroa amin'ny fady any isan-kerinandro, za ve mandoa fahavolo-karena amin'izay azoko rehetra. Eo zany dia mahazo ny anjara ny mpamorietra. Matoa nataony Jesosy ohatra ny mpamorietra sy ny fariseo dia satria ny fariseo dia tena mieritreritra azo tena tsara, tena efa fanaperana, ny mpamorietra kosa dia endriky ny olona tena anisan'ny ratsy eny amin'ny fiarahamonina. Isika maika amin'izay le Marika nivakindranabavitsika Bartela teo. Marika 2:17. Ary lasa nandeha teny amoron-dranomasina indray Jesosy ary voaka ritra nanantona azy
ka tena mpianatra azy izy. Ary noho nandalo izy dia nahita ny Levy zanaky Alfeo petraka teo mpamoriketra. Petraka teo mpamoriketra. Mbola mpanaovana ny asany mihitsy izy ka hoy izy taminy manaraha dia mitsangana ohatrany tsy teo izy dia nahatonony ny asany ny lany ny asa mampamoretra azy dia lasa izy naraka an Jesosy. Lasa nankaiza ry zareo? Lasa nandeha nody any an-trano. Mbola misy hetsika natao mantsy teo fa tsy tonga dia nanaraka azy izy. Fa olona tena loatra 520 ary raha mipetraka ninona tao an-tranony izy zany hoe ilevy zany i Matio zany nisy fotoana mbola nisy fotoana ny invitena an Jesosy andao Jesosy any an-trano dia nisy fotoana nanasana ny namany nanaovana mety tsy toy ny hoe io mety tsy tao ariana le nanarahana azy io no tonga nandeha nipetraka ninana fa mety ny apitso na mety ny herinandro taon'ny tsy fantatra zany fa tantara mitoy le tantara. Alleloia. Dia ny nanarahany nanapahany i Matio hevitra ny anaraka an Jesosy nitsangana izy zany nitsangana zany dia niala teo amin'ny fipetrahany, niala teo amin'ny fanaovany ratsy, niala teo amin'ny niasa ratsiny dia nandeha nanaraka an Jesosy. Dia teny ampanarahana an Jesosy teny izy no nanao programa hoe ahoana Jesosy na mba asiana fisakafoanana kely atao mba hisakafo any an-trano ianao. Io Jesosy eny eny araka hisakafoantsika. Dia inona no nataony Matio? Teneniny daholo ny namany mpamoretrarehetra. Alleluia. Teneniny daholo ny namany mpamoretra ry zareo tokava ny an-trano amin'izao amin'ny alahady tokava ty an-trano fa isy fiaraha misakafo. Dia ahita eo amin'ny Jesosy koa nareo fa zany io natamin'i Jesosy. Dia tsy maintsy efa azo antoka fa efa nitenen'ny Matio andreo mpamoretra satria raha zany ten'Andriamanitra raha mipetraka ninona tao an-trano izy dia maro mpamoretra sy mpanota ny ara-mipetraka ninona tamin'i Jesosy mba mimpianany. Fa nisy maro tao dia nanaraka azy izy. Nisy fotoana zany nahafahan'ny Matio tety tamin'ny olona aingana nanao filazana nanisy afisy mety tena fisakafoanana be tsy mbola nisy ohatr' zany. Geste Jesosy. Alleluia. La mody misy fa zay geste zay zao host anao afisy io dia host. Ary malaza mihitsy teny anglisy amintsika ao Madagasikara ao efa amin'ny teny anglais be daholo angamba antsika ao tena asa na fantatry ny olona hamonjy fotoam-bavaka atao zao dikan'ireny teny anglisy rehetrarehetra ny afisy rehetrarehetra ireny fa ohatr'izay zany le izy nasiana afisy nanao afisy mihitsy ny Matio tongava fiaraha misakafo tsy mbola nisy ohatr' zany, fiaraha misakafo varatra be, fiaraha misakafo ela ny andrasanao azy ohatr' zany. Fa zao ny davitra nafinaritra izy tsy tia tena. Alleluia. Hoy izy Matio hoe lalana nahitako soa nahitako fahasoavana mandeha tarihako ny hafa. Toetra tokony hanana antsika zany raha mpisotro toaka tsika inviteo ny mpisotro toaka namanao. Mety tsy fantatro ny ditra mety nisy anao, tsy fantatro ny endrika faratsiana mety nisy anao, fa ny Matio aloha dia mifamoriketra ny azy ny angadiny fa ny inviteny teneniny daholo ny mpamoretra namana andao hisakafo any an-trano tongava misakafo fanao fanasana milaza miroa zay tsy ho avy olona firy nareo. Alleluia. Tonga tao Jesosy gaga Jesosy fa nisy mpamoretra maro be ary nisy tsy mpamoretra koa fa nisy mpanota tsotro zao fotsiny tonga natonga ny fariseo tena taitra tsy zaka ny fariseo sy mpanora-dalàna mihitsy mahita vahoaka betsaka miaraka amin'ny Jesosy ka voabetsabetsaka olona ka teto azo antoka fa tena maro tokoa mpamoretra tao. Mety tsy anaky 5 fa mety maro ny ampy mpanota vao mahita zany
ny faritry isam-panoratana olona maromaro de fataitra ary zareo hoe anonga-mpanjakana leto ho lasan'i Jesosy ny fanjakana de efa iny izy miaraka amin'ny jumelina mijery tonga tao Jesosy gaga Jesosy fa tsy matio reriny tao fa nisy matio kely be dehibe tao. Alleluia. Tonga de tsy matio anankiray fa matio kely be dehibe fa Jesosy de niara-ninana tamin'ireo izy. Azo antoka fa nampianatra indray izy teo. Halleluia. Nga Jesosy ry havana mirahaty an'izany occasion ngezabe zany hoe ahafahana mitory. Fa ny zavatra olana teto de zao zava-mahafinaritra zany hoe reo mpamoretra sy mpanota de io Jesosy fa misakafo miaraka amin'ny zareo. Zavatra tsara zany. Fa ny fariseo tsy nahita an'izany ho tsara. Fa ny fariseo izay nieritreritra fa raha Jesosy vavaka, raha Jesosy avy amin'Andriamanitra de tokony izay efa nivavaka teo daholo ihany no mivavaka ihany koa. Matetika de sarom-piaro ny zanaka pastera raha mahita olona tsy pastera lasa pastera. Satria zanaka pastera mety mieritreritra hoe izy ny dada ny pastera de izy koa tokony ho pastera. Tsisy maratsy an'izany fa tsy misy maratsy koa ny olona tsy mbola tanisy taranaka pastera mihitsy nefa lasa pastera. Halleluia. Za zao mba fahaleri isaky ny taloha rehefa manao mitory-tena de ampatsivo mamanay anahy foana. Tena mahafinaritra mihitsy anao tena lasa mitory-tena. Ny dadabe anao ke izy mitory-teny voalohany teo tany an-tanànanay any Ambatomanga, any ambanivohitra anay Ambatomanga Manjakandriana. De mba ny dadabe anay no mba evangelistra voalohany teo an-tanàna. Niala zany ny anglisy tamin'izany nanorina ny fiangonana protestanta. De rehefa niala ny anglisy de dadabe an'ny mamanay no evangelistra voalohany teo an-tanàna teo. Zany hoe mpitory-teny. De mba fahaleri mamy isaky ny mba ampatsivo foana zay. Ny fieritreritra ny fariseo zany de tokony hiara isakafo amin'ny fariseo Jesosy. Tokony hiara isakafo amin'ny mpanora-dalàna Jesosy. Amin'ny fahitako an'izy nefa Jesosy tena leo be miara misakafo amin'ny fariseo. Rehefa miara misakafo amin'ny fariseo Jesosy de tsisy miditra amin'ny ainy ny sakafo fa fanontaniana feno fandrifandrika daholo ny ain'ny fariseo. Raha fahitanao azy, iza ny diso, iza ny meloko, iza ny zao, ahoana ny fahitanao amin'ny tena andreo tsy sakafoana. Aleo Jesosy zay miaraka amin'ny mpanota. Hoy izy fariseo ny 24 ary mpanora-dalàna izay isan'ny fariseo. Raha nahita fa niara-mipetraka nina tamin'ny mpanota sy ny mpamoretra izy de niteny tamin'ny mpianatra hoe miara-menina sy misotra amin'ny mpamoretra sy ny mpanota izy. Ary raha nare an'izany Jesosy. Zany ny fanontany izao hoe ay ve ny Jesosy nareo miara-mipetraka amin'ny mpanota sy ny mpamoretra? Tsy napoziko. Ay ve ny Jesosy nareo tena mbola tena ohatr'izany? Jesosy miaraka amin'ny mpanota fa Jesosy tsy manota. Jesosy miaraka amin'ny mpamoretra fa Jesosy tsy mamoretra. Jesosy miaraka amin'ny olona mpitsangajanga fa Jesosy tsy mitsangajanga. Aro Jesosy. Ary raha nare an'izany Jesosy de anao tamin'ny hoe tsy mifinaritra mila mpanao fanafody fa ny marary ary tsy tonga iantso ny marina fa ny mpanota hoy Jesosy. Halleluia. Amen. Marina zany tenin' Jesosy zany rehefa. Tsy mifinaritra ozy izy mila mpanao fanafody fa ny marary. Reo olona rehetra ny ara-sakafo tamin'ny Jesosy de marary reo. Tsy salama ny ara-panahin'ireo. Jesosy nefa mpanasitra ny ara-panahy. Tsy misy mihitsy ny hoe olona marary de miantso teo andeo any amin'ny dokotera
Alleloia. Amen. Maheno tsara ve nareo tsy milamina tsara ny any a raiky zaitrakely ny aty amiko aty tsy salama mpanao fanafody ozy jesosy fa ny marary rehefa misy marary a de tonga ny dokotera de mila eo akaiky ny marary mihitsy mijery marary sanareo fa nahita olona hoe marary a de afa tamin'ny andron'ny covid hoe en ligne ina marary anao tsafa hoe température anao zao sy video kely jereko ny masonao ohatry menamena izy zany tamin'ny covid andisy an'izany fa tsy mahita mihitsy ka mena hoe dokotera de mitondra maso lavitra izy de ry amy 1 kilomètre izy mijery allo ianao ve le manao akanjo menamena ianao le marary za mihitsy ty iga kely iny talanao hitako izy am'ireo olo reny za ianao le marary ay apitra hoe lela ay tena misy fanavina hoe miodina kely tsisy an'izany gambany manao olona reo nareo le marary apitra hoe masonareo inona lokony mafimafy fièvre jaune sokafy mvava jerena zao de misy areteny tsisy an'izany fa inona ny ataon'le dokotera tsy maintsy manatona le marary izy de jereny de tsapatsapainy de enony ny tratrany de enony ny fitepony fony de enony jereny ny sofony jereny ny vavany de ozy tena mila fanafody fa misy tsy milamina jesosy ngeravina tsy maintsy nanakaiky an'ireo mpamoretra sy mpanoty reo mba hahitany aizany marary ianao inona marary anao alleloia sady zao zany tsy tsapan'reto mpamoretra reto mpamoradalana reto ry avana reto ngery amina mpamoretra de mpanoty fa volazan'ny ten'Andriamanitra fa nisy maro tao de nanaraka azy izy samy hafa mihitsy ny mpamoretra eny an-dalana mbola vonina ny andeha amoretra sy ny mpamoretra fa tena nitsangana avy eo amin'ny famoriketrany fa hiarisakafo amin'i Jesosy ary vonina anaraka an' Jesosy samy hafa zany ary zay foana no problème eto amin'izao tontolo zao ty misy olona zany tena fa maninona kosa le rasy tany tsy avela miditra am-piangonana zany hoe misy olona zany io moa zany nytantara hitantsika iny resaka pakasary iny fa re misy olona maneho fanehoana ohatr'ohatra misy rangaha feno tatouage be de manao débardeur de manao solomaso mainty be de manao le volo misarakorako be de manao boty be de fenoana n'ireny zavatra be reny ny tanana de manao rojorojo be de miditra ao am-piangonana am'izay de ozy izy ny olona asa manavakavaka kosa fa Jesosy kosa nge tia mipanoty tia misy zavatra kely mba teneniko anao misy mpamoretra na tsapa fa ratsy ny famoriketra ary anatona an' Jesosy am'izay izy io miara-misakafo misy mpamoretra maretoriteny fa mifoy izy ny ampitsy mbola andeha amoretra ihany izy tsy mitovy zany ary tsisy idirany hoe fanavakavahany zany hoe iny zany misy olona ianao ve ravana raha hoe miova fo nefany ny volonao rastaza tsy fonao nefa Jesosy zao de raha misy ta hanaraka aoka izy andany tenany mandany tena zany nge tsy zay tianao tsony ny ataonao fa zay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay zany hoe hevitra diso amintsika reto tsika hoe Jesosy tsy manavakavaka fa misy vehivavy ohatra andeha hivavaka
de manao mini jupe be izy na pataloha rovirovotra be izy na sy ny sisa sy ny sisa manao anakanjo tena le manitona be reny izy de tena le tena mitanjatanjaka be reny de ozy ny olona aza mitsara ivelana anareo fa Jesosy tsy mandandreo fa mpanota mihitsy ny ilainy ry havana melohan'ny anatorantsika ny Jesosy tsika de tsy mahalala hoe iza moa Jesosy reto olona tonga sakafo eto nge ravana mahafantatra ny ho avy eo mahafantatra hoe Jesosy ho avy io de inona nataony ny fanaraka amin'ny fiaviany Jesosy na maha Jesosy an' Jesosy ao ny tantongavany teo raha misy tatouage reny nareo ohatra de voalohany reny tsy sitrapon'Andriamanitra fa ny tatouage kosa efa nataontsika talohany zany hoe tsy misy aretsy orokan'Andriamanitra mba nanao an'ireny aravana fa tsy nety vanina mihitsy mba faniriko mba hisy tatouage ny tanako fa tsy nety vanina isorako an'Andriamanitra fa tsy sitrapon'Andriamanitra mongo misy ty tanako ty olatrolatra eto asiko sarina fo de tsondrotsondroma de asina potana nanapile asina encre na stylo fa tsy nety vanina ka za mba nahay sary kely taloha de asiko sary tena de tsondrotsondroma mipaingotra amin'ny fanjaitra de aveo asina encre na stylo pile totony fa tsy nety vanina mihitsy ny tatouage ny tiako lazaina raha misy andreny nareo de zao fotsiny tsy reharetsony reny tsy reharetsony reny donc zany ho any am-piangona ianao antenompan'Andriamanitra de tsy reny kory hoe anao débarteur mba hitan'ny olona le tatouage fa zako nefa mba hitan'ny olona mivavaka ok anao andany tenanao raha volo rasta ohatra ny hoe andeha hanompan'Andriamanitra anjona firy havana misy ataoko misy pira iny ny ova fo ny volony no mitapahany voalohany rasta izy de ny volony no mitapahany voalohany tena ninona zao satria maninona sy analaka ao Jesosy izy andany tenany mandany tena mialohan'ny hitondranao azo fijaliana aloha ianao tsy avenan Jesosy mbola mitondra ny azo fijaliana zany raha mbola ny tenanao tsy lavinao hoe za tany anao kavina ihany fa tsisy dika nge kavina zany fa loha hivavaka am'Jesosy de zao ihany ako de misy olona te hiforcean'ny tsy hoe Kristy velona ao anatiny fa izy ndray velona ao anatin'ny Kristy zany hoe ny poziny ihany tsisy fiovana de Andriamanitra tsy mijery ivelany tsy ry havana malala diso zany tena diso zany fa ianao mila malala tahaka ny ahoana ny toe-po ny fomba fiaina ny fitondran-tena araka an'Andriamanitra alleloia zay zany no tsara mazava be amintsika zay Andriamanitra ny olona maheno an'ity de sy hitanareo aza fa tsika na anina ary miara Jesosy miara-misakafo amintsika reo olo reo manana fanapaha-kevitra reo maro mpamoretra sy mpanota no niarany niperekenina tamin'ny Jesosy mba mimpianany fa nisy maro tao de nanaraka azy izy zany hoe olona efa resy lahatra reo mpanota reo namorietra reo fa ankehitriny reo fa iaraka amin'i Jesosy satria namorietra reo ary mbola hamorietra ihany koa zay zany aloha tsy zavatra azontsika ravina faro manarakaraka an'izany maninona kay Jesosy niara-ny sakafo ary fomba ny Jesosy miara-misakafo aman'olona tsy hoe Jesosy saikanina be de vao manana mbo isakafo azy sakafo aloha tena naona avy avy foana kely sy sakafo kely aloha nareo efa nandray anazy de tsy zay fa fomban Jesosy ny misakafo satria zany teny zany de nitenenin Jesosy any amin'ny apokalipsy any amin'ny apokalipsy io vakitsika amin'ny apokalipsy toko fahatelo apokalipsy toko fahatelo ao na ho Jesosy haitsika tsy mijery zany io ndao izy Jesosy apokalipsy toko fahatelo andininy faharoapolo io rehefa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona raha misy mihain'ny feo ka mamono varavarana de hiditra ao aminy ka isakafo aminy ary izy ihany
zay mahatonga na mitenina hoe jesosy tsy tongatonga ny sakafo fotsiny hoe noana dia andao hisakafo any amin'ny matio fefa nisy hetsika natao tao aloha efa nisy zavatra tao nandondona teo am-pony ireo olona reo jesosy nandondona teo amin'ny varavarany fony ireo olona reo jesosy dia nandondona teo amin'ny fony teo amin'ny varavarany fony matio izy dia hoy ny tena hoe ka mandreny feo ako dia nandre tokoa nandre ny antson'Andriamanitra dia jerenareo ilay dinganao teo vakitsika ino izy izy za efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona raha misy mihain'ny feo ako ireo mpamorehetra sy mpanota sy matio ireo ndrahatra tsy fantatry ny mpanoratana sy mifariseo efa nino ny feo an' Jesosy eo ary nahare ny invitation an' Jesosy eo nahare ny tenin' Jesosy hoe za hisakafo any aminareo dia rehefa nahare izy dia namovo varavarana dia zikafa matio varavaran'ny tokantrano ny idiran'i Jesosy fa tsy ny varavaran'ny tokantranony ihany fa ny varavaran'ny fony no sokafany dia ireo koa ireo mpanota be dehibe sy mpamorehetra zay ny tsy tsapany fariseo sy mpanoradalàna zay hoe veriny fa mba misakafo noho ny anoanany reo misakafo reo noho ny fitiavany an' Jesosy na nokafany an' Jesosy no sokafany ny varavaran'ny fony idiran'i Jesosy ary Jesosy koa tsy tonga hisakafokafo fotsiny teo fefa nanao an'izay dingan'izay indro mitsangana eo am-baravarana dia nandondona dia io fa nihain'ny feo an'le olona dia namovo varavarana dia niditra Jesosy tsy miditra ao amin'ny olona tsy mampandroso zany Jesosy tsy miditra ao amin'ny olona tsy mamono varavaran'ny fony zany matoa Jesosy niditra matoa ireo olona ireo tonga teo fantatry Jesosy tsirairay avy ary efa nijoroany Jesosy teo am-baravaran'ny fony ireo i Matio nanao antso tamin'ireo tokama misakafo fa tao anatin'ireny antso ireny Jesosy niasa tao anatin'izany Jesosy nijoro teo am-baravaran'ny fony ary rehefa nijoro teo am-baravaran'ny fony dia nandondona dia ireo zareo efa nanaiky ny invitation amin'ny Matio namovo varavarana koa izy dia Jesosy niditra tao aminy dia naninona amin'izay niarany sakafo zay nge le dikan'ilay fiaraha-misakafo ielohavan'ny fiaraha-misakafo le teny hoe ary izy amiko ny fifandraisan'i Jesosy amin'ny olona zany ny fidiran'i Jesosy anatin'ny fiainan'ny olona zany ielohavan'ny fiaraha-misakafo alleloia dia gaga ny fariseo sy mpanao zany miara-mihinana amin'ny mpamorehetra izy sy mpanao ratsy izy ary tsy mijanona eo ary io satria ireo efa namono fony efa nanokatra ny varavaran'ny fony alleloia dia azagaga azantetitra reo fariseo sy mpanao danàna fa tsy mbola mijanona eo ary io toneo fo fomba fa misotro jus de papay fa tsy mihinana fotsiny fa ho amin'ireo mihitsy Jesosy satria Jesosy raha misy mariny feo dia mamono varavarana dia za hiditra dia arisakafo aminy ary izy amiko alleloia fiandohana tantaram-pitiavana fiandohana fiarahan'olon-droa fiandohana tantara mahafinaritra be ny tao anatin'ny tokantrano Matio fa tsy takatry ny fariseo zany ale afaka alleloia ny eritreritra reto fariseo reto ireo fariseo reto nge mety mba nanao sakafo tamin'io andro eo ary mety anisany natonga felonina tanzany zay ary mba nikarakara sakafo ka rehefa fariseo rehefa zatra mampandroso an' Jesosy koa nge fariseo ny fariseo nge miara-misakafo amin'i Jesosy matetiky ary mety efa nisy sakafo vonona tao dia jerena tsy tonga Jesosy fa izy jereo ay tena ao amin'ny mpamotsy dia tonga amin'izay ny felonina miara-misakafo amin'ny mpamorehetra ny ianareo nefa tsy efa vonona ny sakafo fa tena ho anareo ohatrany teny fanavakavaka ohatr'izany hoy Jesosy isika makitena zany amin'ny Luka 10:10 Luka 10:10 misy mizany eto misy mizany Luka 10:10 andiny 7 hoy Jesosy
lazaiko aminareo fa izy fifarinany to zany eny an-danitra mpanota ray zay mibebaka no ny amin'ny olona marina 7/70 izay tsy misy tokony hibebahana am' Jesosy ny fariseo efa tenen'i Jesosy foana reo efa nahazo ny valim-potian'ireo ndeha raisina zany ireo marina reo mahay baiboly reo masina reo fadiana indro-isan-kerinandro reo manao ampahafolo-karena reo mahay mamaky baiboly reo mahay mamana zava-tenin'Andriamanitra reo tsy manota ekeny zany fa zao Jesosy efa niteny fa raha misy olona 100 eo ny 7/70 efa mivavaka efa marina tsisy ninona tokony hibebahany mbola tena hitodian'Andriamanitra lavitra le anankiray ny voany bebaka aferiko alazaiko aminareo fa izy fifaliana toy zany ny an-danitra ny amin'ny mpanota ray zay mibebaka no ny amin'ny olona marina 7/70 zay tsy misy tokony hibebahana le fety mahatonga ny fety ao an-danitra zany le anankiray mpanota bebaka nefa ao an-trano Matio tsy anankiray Matio ny anankiray ny akoatr'izay maro be ho ny tenin'Andriamanitra fa maro ny mpamoretra sy ny mpanota ny raha mipetraka tamin'i Jesosy mba mimpiana maro de eritreretinao zany raha ray ve mitondra fifaliana de reo ve de ho atakalon'i Jesosy fariseo sy mpanorandalàna ray trano na ray fiangonana ry havana ary reto mpanorandalàna sy fariseo teka saika nanaonao foana saika nahakitikitika ny fiainantsika ireo satria nendreo zany ny eritreriny de ry izy ihany hoe fanjakany lanitra io entre andry zareo ihany rezarezakantsika ty ivelany fa raha izany ny zavatra ny trano veritsika mpanorandalàna raha manao zavatra ny fariseo raha manao zavatra de mieritreritra hoe hanao an'iny izy am'izay Jesosy mba tonga misakafo ao aminy Jesosy ny teny any Matio 7:7-8 any Jesosy hoe raha zay tianareo ihany no tianareo Matio vakitsika Matio 7:7-8 hoy Jesosy raha zay tianareo ihany no tianareo inona moa valim-potia azonareo fa na de mpamoretra aza nge mba manao an'izany koa ny olona rehetra rehefa tianao de tiany ianao manisy soa an'le olona manisy soa anao de manao zany ny olona manisy soa anao satria nasianao soa fitiny famaly ozy ny olona manatsara levanina inona moa zao mba nataon'ny mpamoretra sy ny mpamotan'i Jesosy tsisy nefa de tiany ihany inona ary zao mba nataontsika an'i Jesosy ianao zao mieritreritra ny zahatra tsara be nataonao tamin'i Jesosy misy mahatonga anao natsoan'Andriamanitra mporompon'Andriamanitra eo tsisy ary Paoly resy lahatra amin'izany tanteraka mihitsy zaho izy Paoly tsy mendrika akory natao hoe apôstôly raha mihoatra amin'ireo apôstôly reo nefa inona ny tenen'ny Paoly tamin'izy vonatsoan'Andriamanitra Timoty voalohany mba mahafinaritra hoe tenin'ny Paoly ty mba mario anatin'ny baibolinao ty teny ty Timoty voalohany epistily Timoty voalohany toko voalohany 5:5 hoy Paoly mahatoky sy tokony ekena amin'azy mahatoky ka tokony ekena amin'ny fakasana rehetra izao teny zao tonga de ty ambony tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary am'ireny zany lohany halleloja any hoe tiany Paoly teny hoe zahako ny voalohany am'ireny raha misy mpanota za tena mpanota fa raha misy koa ny vonjeny Jesosy ny karaha teo ambony azy fijaliany za mbola voalohany am'izany tsy mpamoretra ozy tsy ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna ozy Paoly fa za halleloja Jesosy ravana maty any amin'ny Romanina toko 5:5 mario amin'ny baibolina daholo zany fa ilaitsika daholo zany Romanina toko 5:5 ny ten'Andriamanitra hoe fa fombola tsy nanakesika de maty Kristy tamin'ny fotoan'andro mba hamonjy ny ratsy fanahy halleloja mba hamonjy ny ratsy fanahy Matio 7:12
Matio fahavalombe folo andin'ny faraiky amby folo. Ambany misy ny andin'ny faraiky amby folo fa raha mamaky ny Matio to fahavalombe folo mantsika andin'ny fahafolo to dia faharoambe folo. Gatika izany no faraiky amby folo ery ambany ery le izy. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fa tonga ny zanak'olona hamonjy ny very. Zany hoe fa tonga ny zanak'olona hiary sakafo amin'ny very. Fa tonga ny zanak'olona hiditra ao an-tokantrano ny very. Fa tonga ny zanak'olona hamonjy ny very. Na izana ianao io mbola ratsy no mpamoretra. Misaotra an'Andriamanitra tsika mba iny Jesosy mba nandondona teo amin'ny varavarana fotsika. Dia isika fanahino antson'Andriamanitra. Tsika tsy niteny hoe tsy Andriamanitra izany Jesosy zany isika toy io le Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Tsy fantatry ny razantsika izany Jesosy zany. Ary tsy fantatry ny razan'i Jesosy koa tsika. Kanefa fantatry Jesosy tsika. Ary tena fantany ary tena nataony tanjona. Na zana ianao tonga eto io androany, nataony Jesosy tanjona nihiditra ao amin'ny fiainantsika. Nataony Jesosy tanjona nihiditra eo amin'ny fiainantsika raha lasa napavamalana. Raha teny aminao androany. Nihiditra tao an-tranon'ny Matio izy. Teo daholo ny mpamoretra sy ny mpanota. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa mba nihiditra teo amin'ny fiainantsika ihany koa izy. Tianao Jesosy ray avako. Ary tena zava-dehibe aminy ny miditra amin'ny sakafo ao an-tranonao androany. Vonina venao ny ampandroso azy. Vonina venao ny ampandroso azy. Aza mihaino ny feoan'ny mpitazana. Eo ny dia mba tao amin'ny mihitsy fa dia eo hoe tsy mahita vangina fa tsy hoe Jesosy. Fa za tena miteny anao, tena tsy nahita vangina fa tsy io izy. Tena tsy nahita vangina izy. Nga dia tsy mahita olona hisakafoanana Jesosy, tena tsy nahita hisakafoanana fa tsy ireo no nahafaly an'i Jesosy miara-misakafoanana. Mpanota ve? Eny tompoko. Mpanota mihitsy. Tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny very. Tsy ny salama amin'ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Marary tsika dia tonga ny mpanao fanafody, tonga ny dokotera, tonga ny mpanasitrana. Andaontsika hisaotra azy. Andaontsika hisaotra azy. Fa raha tsy teo izy dia mbola nitohy teny amin'ny lalan'ny fahafatesana tentsika. Isika reto ilay anankiray tamin'ny 9 tena very fa nanaovana fety. Nanaovana fety satria nahoana? Satria farantsakely anankiray sarobidy. Hotahin'ny tompony antsika menakavy, mino fa voarainao izay afatra izay. Raha misy amintsika tapitra ny toriteny. Raha misy amintsika manam-paniriana, aleloia, hizara fahatsapana, dia misokatra ho anao ankehitriny ny appel inomeko anao iny ny kantiko. Tsika moa efa tapitra ohatr'izao ny toriteny dia nisoratako iny efa tapitra ohatr'izao ny toriteny dia misy ny fizarana fahatsapana. Inona mety zavatra mba tsapanao tao anatin'ny toriteny, inona ny nahakasika anao, inona ny voarainao. Androany ny fototry ny toritentsika dia izao hoe Jesosy tena niarana sakafo tamin'ny mpanota. Jesosy tena niarana sakafo tamin'ny mpanota. Ary teteny aminao fa raha tsy niarana sakafo tamin'ny mpanota Jesosy dia very daholo ny mpanota rehetrarehetra. Tsy nihavery andreo nefa ny tanjon'i Jesosy fa nihavonjy azy. Dia retintsika eto. Retintsika eto. Ratsy no mpamoretra tsika. Fa nefa dia izao no fahasoavan'Andriamanitra dia retintsika tafavoreto. Motsika ny fizarana fahatsapana. Nanapavintsika Angelina Rodriguez no tafiditra voalohany ao ndao ary ampitenentsika izy inona ny fahatsapana voarainao tanatin'ny toriteny ary nanapavi Rodriguez anao ny fitenenana. Jesosy mpatoina dia mipetraka indrindra na fitenenana. Ahitana fahatsapana dia Jesosy mandondona tsika ary izy mandatsy tsika mamono karazana. Ary izay nefa ny tany Jesosy dia mijery ao amin'ny fiainantsika. Fa manaraka farandrena toy hoe isika rehetrarehetra
dia anisan'ilay ray tao anatin'izay fa itsika no anisan'ny tatavan'i Jesosy dia anisan'ilay ray efa very dia miverina indray mikasika ny pasteur Padre. Izay ny fahatsapanako Alleloia, mankasitraka ranavavy Rodriguez misaotranao be dia be tamin'ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manankiram-pahasaomana ny amaly fitianao dia tongava amin'ny ambony indrindra dia maherezatra ny an-trano fa makasika foana ny fizaranareo fahatsapana ohatr'izany ka dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Raha mbola misy ary dia ampandrosoantsika izy raha tsy misy tsony moa dia tonga dia hiditra avy hatrany amin'ny hira isika dia avy eo hiditra amin'ny vavaka. Halleloia. Atao ambadibadika ataoko moa rana baviaina teo fa tsy voatoniko miaraka amintsika ao ambadika eo izy ao anaty telegram ao. Andao ary mbola misy maniry zara-pahatsapana ary ve? Raha mbola misy maniry zara-pahatsapana dia afaka miditra amin'ny appel nareo raha ohatra moa tsy misy tsony dia tonga dia hiditra amin'ny hira anankiray tsika. Halleloia. Enoiritsika ho voninahitran'Andriamanitra. Hoy izy rana vavy maheno soa ny fahatsapana izy Jesosy mpamono za ianao le vonjena. Halleloia. Tsy sakina azahoantsika namonjena ny fitsarana ivelany ny marina araka ny fiarahamonina fa ny fofon'andray an'i Jesosy ny fototra anjakany ao amintsika. Halleloia. Misaotra betsaka rana vavy maheno soa. Misaotra nareo rehetra ihany koa mizara fahatsapana amin'ny soratra. Andaorantsika nao hira anankiray avy hatrany rehefa tsy misy tsony ny zara-pahatsapana. Misaotra rana vavy Rodriguez sika ny zara-pahatsapana teo nefa io fa misy anankiray andao ary aloha ampandrosoantsika ny anabavitsika Angelina Diamant avy any Chine izy no izara-pahatsapana fandroana. Tay tompo ranavavy Angela, inona ary ny fahatsapana tsapanao? Tay tompo pasteur ny fahatsapana mitendrany tsika rehefa maloto ny fotsika io dia tsy mety fanatsika Jesosy ka mila mandeha fotsika izany bebaka mitsangaina amin'ny tompo manatiko zay vao tamanana natoko dia tsy tiany mihitsy mipetaka amin'ny somaloto an'ilay zavatra maloto aminy. Alleluia. Mankasitraka ranavavy Angelina tamin'ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manankaream-pahasoavana ny amaly fitianao dia maherezatra ny hatrany amin'ny asan'Andriamanitra. Andao antsika enohira. Halleluia. Ho voninahitran'Andriamanitra ataontsika tira mahafinaritra be tia. Tompo, tsy mendrika ny idiranao atoaniko fa manona teny iray dia ho sitrana ny fanahiko. Tompo, tsy mendrika ny idiranao atoaniko ry tompo fa manonona teny iray dia ho sitrana ny fanahiko fa manonona teny iray dia ho sitrana. Tompo, tsy mendrika ny idiranao atoaniko ry tompo fa manonona teny iray dia ho sitrana ny fanahiko fa manonona teny iray dia ho sitrana. Mandrenesina ry ave ikeo vavaka fa osy mantro aloviny fanahiko fa tia vavaka vonjeko manomponao ry Andriamanitro fa ianao no ametrahana ny fitokio mamotany fo amiko ry tompo fa mitaraina aminao manontolo andro. Tompo,
isika rehetra nge zany ravana malala isika rehetra nge ravana zany tsy mendrika izany fa na dia tsy mendrika azy sika no ny fahasoavan'Andriamanitra dia mba nandroso sakafo tato an-tranontsika Jesosy. Vokatry ny fidiran'i Jesosy misakafo ao an-tranontsika izao zavatra iainantsika izao, isika lasa mpivavaka izao, isika lasa mahalala azy izao, mangetahita fotoam-bavaka, mangetaheta fanahy masina, mangetaheta toroteny. Jesosy nihiditra ny sakafo ao amin'ny fotsika izany ravana malala. Raha misy koa izy eto androany olona mbola tsy ao anatin'izay, raha izy fa ity toroteny ity ny tanan' Jesosy mandondona ao amin'ny fonao androany. Jesosy dia tena nanome toky fa raha mandondona izy dia mijoro am-baravaran'ny fontsika mandrakariva. Fa androany mandondona eo amin'ny varavaran'ny fonao Jesosy. Raha mandreny feony ianao ka mitsangana mamono varavarana dia hiditra izy ary amihana anao izy ary androso any amin'ny toerana fisakafoanana izy, dia ara-ihinana aminao izy ary sakafo aminao izy ary vorazan'ny tenin'Andriamanitra hoe ary izy ho amiko. Halleluia. Anjaranao ary androany ry havana mba manokatra ny fonao. Tsika reto dia efa samy nanokatra ny fontsika ho an'i Jesosy. Raha tsika ny fontsika io ry havana, na ny varavaran'ny fontsika izany mety misolitika amina lotom-pahotana. Fa hoy Jesosy hoe sy tonga hiantso ny marina, sy tonga ho amin'ny fo madio fa ny mahaloto fo mihitsy nidirako androany mba ho tonga madio fo. Ny mpiteny ratsy misy nidirako androany mba ho lasa mpitory-teny. Halleluia. Ny tia vola mihitsy nidirako androany mba ho tonga lasa mpamafy. Halleluia. Anjaranao androany. Raha izy Jesosy ampandrosoa izy. Ary raha ampandrosoan'i Jesosy ianao, lazao ny namanao rehetra, teneny fa tonga ilay Andriamanitra tsy manavakavaka, tonga ilay Andriamanitra tsy manavakavaka, le tsy tonga hiantso ny marina. Naray mety misy olona menatra, tsy mety, tena tsy mety hoe handray an' Jesosy satria tratra ny enatra, tsy aza menatra ianao. Fa Jesosy tena miteny hoe ianao mihitsy no mitedy avo. Halleluia. Ianao mihitsy no mitedy avo. Sotra Jesosy malala. Ka io ny tsirairay avy izay tonga eto androany. Raha misy olona mihaino eto Jesosy mbola tsy mandray anao, dia oka izany olona izany tena ho resy lahatra amin'ity androany ity. Ampandrosanao anatin'ny fondry. Fa fahasambarana ange Jesosy izany hoe ianao tonga misakafo aminay izany izany ianao miara misakafo amin'ny mpanota izany fahasambarana ho an'ny mpanota ange izany Jesosy. Fiainam-baovao ho an'ny mpanota ange izany Jesosy. Vavaka ho an'ny tsirairay avy izay tonga eto androany. Isika rehetra izay tonga eto, ndao hanokatra ny fontsika ho an'i Jesosy. Ndao hanokatra ny fontsika fa te hiditra sakafo ao an-tranontsika Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny vozana fafy androany, matoky fa haniry aty anatinay avy zato hoe indray izany vozana. Ho anao rery ny voninahitra, hatramin'izay dia ho mandrakizay. Misaotra betsaka Jesosy malala. Akasitraka e, makatelina Jesosy. Voninahitra ho anao efa hatramin'izay dia mandrakizay. Misaotra Jesosy malala. Halleluia. Amen Jesosy. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena, dia ndao ampandrosoantsika izy ary ny efa ao tafiditra ao hivavaka ho an'ny firenena izany olo izany amin'izao fotoana izao.
afaka mitely ianareo ao am'zay amin'ny groupe zay fatafiditra dia zay olo zay nivavaka ao amin'ny firenena. Mankasitraka pasteur amin'ny fitenenana nahitra ao an'Andriamanitra ary fiadana ho antsika tsirairay avy izay manaraka izao mpandao miaraka hivavaka ary isika. Jesosy malalo misaotra anao izay no nifahateterano fotoana androany. Misaotra Jesosy fa tena hoe kasika sarobidy no menao anay androany dia ny fahatsapanay fahampanota izahay ary ny fahasoavanao miopampana izay mameno fiainanay andavanandro satria mpamonjy anay ianao. Alleloia. Jesosy malalo favaka amin'ny firenenay izahay amin'izao fotoana izao tsy miafina aminao. Tsapanao zavatra miseho amin'ny firenena io Jesosy. Marobe ny levi ao amin'ny toerana io Jesosy malala. Mila mifamonjena avy aminao izahay, mila mikasika avy aminao izahay, mila mifanatrehanao izahay ho an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka. Indrindra fa izay matsiaro tena fa levi kely mandehandeha amin'izao fotoana izao. Tsy nanavaka ianao fa kosa mila mifovonina hisokatra indray anao Jesosy. Kanjakao atreo tena fenony osotrao ny tsirairay mahefa ny zavatra rehetra ianao ary ny talaonay aminao dia izany kasika afan'ny malagasy hiditra anatin'ny fibebahana marina. Ohatra mivaingana izao fahasitranan'ireo levi marobe ho lasa mpanaraka anao. Tsy hijanona fotsiny amin'ny fijery ny fiarahamonina Jesosy amin'ny rafitra petraka amin'ny fiarahamonina ka hoe ho toy ny nataon'ireo fariseo. Jesosy malalo izay ny talaonay aminao n'ity alina ity. Ataovy maro ny malagasy hiova fo tanteraka ary anaraka ny tena araka ny teninao izay nomenay teto androany. Talao ihany koa izay ho an'ireo malagasy marobe izay hieno an'izao fandarana izao ka tsy naharaka tamin'ity andro androany ity. Mbola famonjena ho azy ireo ny fiainona izao fandarana izao. Jesosy mahay ny zavatra rehetra ianao afaka manteraka azany amin'ny fomba mampety azy. Ny talaonay Jesosy dia ho tonga any amin'ny sabatan'olona tsirairay avy any ny kasika entin'izao tenin'Andriamanitra izay mivelabelary ny pasterany androany izao. Jesosy malalo tena sambatra izahay satria tsapanay zany atsiny hoe mpanota voavonjy. Mpanota tsy mety ngeza Jesosy nefa nivonjenao ary mangetaheta izay mba ho toy izany koa malagasy rehetra, indrindra fa ireo tena mbola hoe mafo, ireo mbola tsy mba manaiky no kasinao akory. Matoky izay Jesosy ary ankinay feno am-pelatananao no avy ny firenenay minandra famonjena izahay. Tiana hiara-sambatra aminay malagasy toanay, tiana ho sambatra amin'ny firenena Jesosy ary izany dia mety mihanomezam-boninahitra anao sady. Alleloia. Voninahitra sy ny tera dia ho anao mandrakizay. Alleloia. Amen. Alleloia. Mankasitraka indrindra ranabavy miaina maheno soa. Andriamanitra manankiray pasaonay malifitianao. Mankasitraka indrindra maherezatra any amin'ny asan'Andriamanitra. Tombositra dia mitombo fahasoavana. Misaotra anao rehetra ihany koa mankasitraka an'zareo mpandray anjara fa mampahery an'zareo foana no mahita ny fampahirezana ataonareo. Tapitra ny fandarantsika. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny roalanitra Jesosy ka tahiny tompo samy velonena soma tsara daholo tsika dia eo anetindray antsika rapitso alina amin'ny sivira sasany alina. Ny fiarahantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika na mbola te eno ianao mbola betsaka mitoviteny tahaka izany mandeha ao anatin'ny radio ao dia mianoa akiradio point radio 12345.com no ahafahantsika mieno nionjapeo akiradio ka dia samia mieno daholo dia raha piso ndraitsika miona. Misy tolotetsaka ny adiny telo amin'ny radio atsika rehefa avy eo amin'ny ray maraina rehefa zay dia efa misy amin'ny ray maraina, amin'ny efatra maraina, amin'ny fito maraina dia amin'ny folo maraina. Raha pitso amin'ny folo mivelonao izao fandarana izao raha mbola te hihaingo fanondroana ianao. Dia raha pitso amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito ariva koa misy toloteny akiradio point radio 12345.com. Samita iny tompo daholo mahereza misaotra anao nahatreny hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.